Miarabantsika rehetra dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Izara famarinana kely anankiray indray androany entiko miainga amin'ny korontana misy ao Israela sy ny Palestina izany. Miara-manaiky isika fa mavaivay sy tena mirehitra ny fifandonana amin'ireo faritana sy lazaina fa terrorista ry zareo Hamas izany sy ny fanjakana Israelita. Dia vokatr'izay dia be da be isika no tafalatsaka ao anatin'ny toe-po miandany. Eto ny tena hitondrako afatra sy ampitako famarinana amintsika. Be da be isika kristianina no lasa miandany, mpiandany, ary tsy vitsy amintsika ny hoe andao hitondram-bavaka ho an'i Israel, andao hitondram-bavaka ho an'ny sy ny sisa rehetra. Fa izah zany androany dia mampita amintsika fa tsy toe-po ao amin'Andriamanitra mihitsy ny fiandaniana, miandany, indrindra ao anatin'ny ady sy conflit tahaka izao. Averiko tsara hoe mila mailo isika sy mila maka position, mijery tsara ny fahamarinan'ny filazao tsara fa tsy toe-po ao amin'Andriamanitra tsy to mihitsy, tsy toe-pon'i Jesosy Kristy mihitsy ny miandany ao anatin'ny ady tahaka izao. Satria ny prinsipan'ny filazaon-tsara, ny prinsipan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny famonjena. Ary izay hoe ny famonjena izay amin'ny Andriamanitry ny nofo rehetra azy Yahweh Elohim dia tsy misy sitrak'Andriamanitra mihitsy hoe ho very ny iray amin'ireny tafalatsaka ao anatin'ny ady ireny, na côté Israel izany na côté Palestine. Mazavatra eo ary tokony ho voarahintsika izany fa ny toe-po miandany indrindra ao anatin'ny ady dia tsy toe-pon'Andriamanitra. Dikan'izay dia tokony zany tsy ahazo toerana ao am-potsika ny toe-po miandany rehefa misy conflit miseho sy miaina tahaka an'ireny mampiaina antsika ety an'ity zao tontolo zao ity. Manararaotra ihany koa mampita hafatra amin'ireo namana, mety ho pastora na fiangonana, mpihira evangelika, ny participer any anatin'ireny propagande isan-karazan'ireny manohana candidat ho filoham-pirenena miditra politika izany. Dikan'izay dia tafiditra ao anatin'ity toe-po miandany ity, tafalatsaka ao anatin'ity toe-po miandany ity. Averiko ihany fa tsy toe-pon'Andriamanitra tsy to ny miandany tsy ao am-pon'i Jesosy Kristy mihitsy ny fiandaniana amin'ny zatsy na amina roa na amina loko politika anankiray na zavatra hafa. Iverenako ilay resaka Israel sy Hamas teo. Be da be isika no miakapare verset biblika par rapport à une situation misy ao Israel sy Palestine. De isan'izany ohatra ny Luka 21:10, ny Marka 13:8, ny Matthieu 24:7. Ary isy firenena hitsangana hamely firenena, fanjakana hamely fanjakana, efa voasoratra zany tsy voazao izany no miseho. Tahaka an'izany ihany koa ny resaka Goga Magoga sarititsika sy akaparentsika amin'ny situation misy Ézéchiel 38 ny Ézéchiel 39. Eo ihany koa ny contexte ny Isaia 17 ny amin'ny andravana ny Damasco sy ny sisa rehetra akaparentsika amin'ny situation misy izany. Za tsy miteny hoe diso izany rehetrarehetra izany fa nisy fotoana isika efa niresaka tsotsotra ny momba an'ireo verset efa notanysaintsika ireo fa mipredire, prévoir
ny faminaniana selon any kronolojia ao amin'ny baiboly ny zavatra misy ary miendrika trompety izay. Fa ny tena tiako atongavana dia ny hoe tsy tokony ho sentimental be isika, tsy tokony émotionnel be isika par rapport amin'ny zavatra misy. Za tsy miteny hoe diso ny interprétation antsika tsiraray avy selon an'ilay verset no akaparentsika manoloana ny ady ao Palestina sy Israel amin'izao vanim-potoana izao. Za tsy miteny hoe diso ho am, fa misy détail be da be tsara tsindrina sy azavaina ao anatin'izay, ary tsy ampy ny fotoana raha hitondrantsika fanazavana ny amin'izay. Fa rehefa misy ny fahafahana manazava sy ny famangin'Andriamanitra tsy toa dia arosontsika eto ihany izay, fanampy ny fanazavana izay efa narosontsika. Fa ny tena tiako ampitaina afatra faharoa izany, fanampin'ilay hoe toe-po miandany teo, dia izao ry zareo ny tena fahamarinana ao ambadik'io resaka ady ao Israel sy Palestina io. Isika rehetra dia mahay fa ny occidentaux, ny anglo-saxon, ny amerikana, ry zareo russe, ireo firenena matanjaka ireo dia saiky laharana ambonimbony. Raha maka ohatra zao isika ny États-Unis dia ry zareo amerikana izany, États-Unis dia premier producteur amin'ny fitaovam-piadiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Averiko tsara hoe raha États-Unis zao dia premier producteur ny arma izy au sommet mondial. Inona ny tinambara amin'izay? Vao nirefitra fotsiny lay ady tao Israel sy Palestina iny dia nanao proclamation ny chef d'état-major andry zareo amerikana fa hanampy tsy misy fepetra any Israel izy. Zany hoe toy ny hoe niandrikendritohana fotsiny zany dia ny saisir occasion ary malory da be daholo ny nalefany any. Tena hoe fitaovam-piadiana marara-penitra. Ny tiana songadina amintsika, ny tiana ambara amintsika, ny fahamarinana tiako zaraina amintsika dia hoe ao ambadiky ny situation misy foana izany ireo mpivarotra fitaovam-piadiana ireo. Zay ny fahamarinana voalohany zay. Ary ny fahamarinana faharoa dia ity: mila fantatsika fa ny fikorontanana misy sy ny ady à gauche à droite misy Ukraine, Russia, aty Afrika, faritry Maghreb iny io Israel sy Hamas io, misy terroriste hoy ry zareo ao ambadika io, dia za dia miteny amintsika fa resaka engrenage izy io, zany hoe zavatra efa tahakny hoe puzzle, pièce montée dia déclenchena fotsiny. La mindamina kely indray tsy eno eno Ukraine sy Russie dia mipoka indray eo Israel sy Hamas, dia ainsi de suite, tache d'huile fa déguisé sy modifié fotsiny souffle politique aty Madagasikara. Izany hoe ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao zany dia ry zareo linady sy mpamokatra fitaovam-piadiana ry zareo foana no ao ambadika ao. Satria efa izay mihitsy ny toe-pondry zareo ireo, dia izay toe-po izay no samborin'Andriamanitra ihany koa en même temps ataon'Andriamanitra mirazotra ho fahatanterahany faminaniana. Lay verset biblika no tanisaintsika teo Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, ny Ézéchiel 38, 39, Goga sy Magoga, ny Isaia 7:20 sy ny sisa rehetra. Averiko tsara hoe satria izao taranaka izao alianady ty fitaovam-piadiana, mamokatra fitaovam-piadiana, ty manakorotana, ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono andrava, andringana, anakorotana, dia misafidy an'izay toe-po izay sy misafidy fiaraha-miasa amin'ilay tompony korotana ireo grande puissance sy izao tontolo zao
sous parenthèse dia misy permissive avy any ambony avy any an-danitra ao anatin'ny contexte hoe douleur de l'enfantement ho fahatanterahany faminaniana selon any chronologie biblique selon any contexte biblique isa tokony sy isanandininy avy ka izay no nahatonga nanafatra tiany ampiandohana hoe tandremo ny toe-po miandany amin'ny andaniny sy ny akilany tandremo ny toe-po tafalatsaka ao anatin'ny fiandanina rivotra politika manohana candidat nefa ianao mpira evangelika nefa ianao pastora nefa ianao mitondra etikety a Jesosy Kristy fa tsy ao am-pon'Andriamanitra izany d'ailleurs selon any permissive avy any ambony dia avelan'Andriamanitra isy ny fikorontanana eto amin'ity zao tontolo zao ity satria misy an'ireo elita mondiale izay ny toe-pon'izy ireo misafidy korotana misafidy ady misafidy fitaovam-piadina misafidy orooro terrorisme sy ny zavatra ohatran'izany tsy misy an'Andriamanitra tsy tombitsy ao anatin'izany fey mivoatao ianareo reo olo koa hoy ny soratra masina aza miombona ho taminy aza miandany amin'ny andany sy ny akilany ny promesin'Andriamanitra entina bavaka ny faminaniana selon any baiboly izany entina bavaka fa aza mitondram-bavaka Israela izany aza mitondram-bavaka Palestina izany fa ilay faminaniana tao am-bavan'Andriamanitra nampitainy tamin'ny alalany mpaminany ireny proclamena raha hitondram-bavaka ianao d'ailleurs ny firenenantsika malagasy mijaly sy fadiranovana de ny firenena izay ao anatin'ny engrenage politique andreo mpamatsy fitaovam-piadina sy ireo elita mondiale indray ve no etitsika am-bavaka tsy lôzika izay zay no fizarana mba nozaraiko amintsika fa de samy tahin'Andriamanitra daholo shalom maniavo indrindra mitonona amintsika rehetra veloma tompo